Zay ny mahakasika an'iny fa mahakasika kosa ny toetrandro eto Madagasikara amin'ny akapobeany. Nanalavitra ny morontsiraky Madagasikara i Bansi ilay andro ratsy nanantanina ny nosy. Misy andro ratsy iray anefa izay mifantatra fa miforona amin'ny lakandraon'ny Mozambika ao ka any avaratra andrefa nosy no misy azy ankehitriny. Misy andro ratsy mivadika cyclone izy io zany ary manana anarana Bansi. Ao amin'ny Oceane Indiana zany ranomasimbe Oceane Indiana misy azy any amin'ny 700 kilometatra atsinanan'ny Sainte Marine misy mifebeny kanefa arakaraky ny miamafy ny heriny no miamana lavitra koa zany na tsara azy zany ny nosy ny diany araka zany dia tsy misy fiatraikany loatra eto amin'ny nosy io cyclone io. Ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika dia misy faritra misy andro ratsy zany andeha andrahona moa izy io amin'izao aloha io no mandrafitra ny toetrandro eto amintsika zany hoe mampitonga ny orana mbola mitohy io andro ratsy io zafady io andeha andrahona io arahina maso satria hivadika io andro ratsy izy io ho lasa dépression zany mety azo anarana mihitsy raha any amin'ny raha afaka pitso any ary any amin'ny fahateloan'andro zany atelon'andro dia mety anatona ny morontsiraka andrefan'ny nosy zany hoe mety paka ny tany zany tratanety zany any ho any mazava ho azy moa fa mbola any ho any zany fa araky ny volazako teo arahy maso izy io. Ny toetrandro zany vokatrizay dia mbola tsika moa andro fahavaratra rahateo tsy vokatry ny cyclone fa dia mbola hitohy ny orana tsika manerana ny nosy afa-tsy ny faritra atsimo iny no misy faritra tsy dia efa maimaina zany na zany zany nefa misy ny filazana loza ho an'ireo faritra zay naray azy tsy vokatry ny cyclone averiko ihany fa vokatry ny rano efa nrotsaka mbola hitohy rotsaka dia hoahina ny fiakaran'ny rano no zany dia mampitandrina foana zany ireo district zay nahavoaray ny filazana rehetrarehetra zany fa mbola toy zany ny fandraisana fitandremana zany azy ireo.